tsika matoa misy manenjika siana moi je vous invite à rausa à suivre le partage PTP ataovy ny chaîne PTP alefa ny étoile PTP arao au maximum ça satria tsika tsy anala mihitsy ary tsy amelan'ireo karanareo mihitsy rehefa mbola reo ny seho manjaka amin'ny tantsika de tsika tsy amelan'ireo zay tena koa rehefa sorti daholo ny dossier fa ny zavatra hitako de ndrareo tena manondraka be mihitsy manondraka vola be mihitsy hitantsika koa le gasikara miantso ny tana koa ny influenceur rehetrarehetra tambazany vola daholo makany amin'ny any ny ministre i gasikara ministre teneniko anareo io de ny influenceur rehetrarehetra tambazany vola daholo anaraka anazy any en fait ny ana politique au Madagascar PTP koa ny olona efa misy feo mandeha hoe tiandrareo asorina ny GPM io de ovana an'le ajo fa tato vio mitovy ihany ny profil andrareo ny zavatra fantatratsika eo anaty banque mondiale anaty banque centrale efa tsisy vola tsony de zay mahatonga ny olona hoe mitady ny vola fa ny zavatra hitantsika koa le vola rehetrarehetra tsy hita amin'ny banque centrale mitikodina be ao Madagascar mitikodina be ao amin'ny ambony ao zany mitikodina be ao ambony ao le vola ny karana anisany tena mpamatsy be mihitsy ny ao amin'izao de misy de efa misasany aka manao menace ny tarany mipetraha alohany tsara fa tsy ohatry ny zay gardien de la révolution gardien de révolution anay tsy manaiky mihitsy ny hoe iverina indray ny kolikoly ao Madagascar ka rehefa zay miseho milay anao kolikoly na izy io de ataonay minantsy fihinany za miteny hoe na izy io de ataonay minantsy fihinany na mipetraka tsara de mifanaja de makany manaraka ny la loi de marché public na rehefa tsy anaja le olona de tsy ajanaiko on peut faire ça aussi dienjana be zany akany karana sy ny frantsay zany sy tena ejana be fa tsy maintsy mila miala reo satria ny alona ny zavatra hitako de iverina foana le système raha mbola reo no mitondra ny tantsika jereo fotsiny antrany zareo raha mifamono fa tsy manaiky mihitsy zareo hoe misy olona anao concurrent zareo mifamono te io le zavatra mivakiko taminareo tamin'ny maly sa tamin'ny fako marina c'est toujours d'actualité ne amin'izao de vao manomboka mikity an'ireo karanareo za de ny compte no ataondrareo signalement de masse vao mahita nikity an'ireo karanareo za de za no de davina hopotehana voalohany indrindra fa efa hitany za koa efa mahita an'le fay ny anaovany teny san'ny signalement de masse momba ny usurpation d'identité ny identité ko efa fantatra ny Facebook efa ela be amin'izay na de asorinana de miverina foana rencontre misy fotoana ny angambany fa mbola iverina foana rencontre tsy mila karana mihitsy ahoana ny hevitrao makasitraka ny indemnité any mpampianatra juste protocole d'accord rehefa ny décret tsy haiko hoe en tout cas j'ai pas vu le hoe jusqu'où nanaovandrareo any raha ohatra hoe ny zavatra tedavy fotsiny ny régime indemnitaire any professeur sy ny mpampianatra instituteur ny rehetra tokony hoe ampitombona ny fonctionnaire manontolo mihitsy ny tokony ampitombona amin'izay amin'ny au vu de la crise actuelle normalement tokony misy revalorisation de salaire foana reny comme la JIPA aty andafy aloha misy an'izay hoe JIPA zay rehefa ohatra hoe manomboka tsy maharaka ny salaire ny olona mahanitra surtout hoe catégorie C de tsy maintsy apina vola kely foana en fin d'année asina vola apekarina karama fin d'année zany de base c'est toujours au début septembre bon ça dépend du territoire où vous êtes fa autre donc moi je suis d'accord pour la revalorisation des salaires des fonctionnaires des instituteurs et de personnel là aussi ni hospitalier
De mbola tsy hitako koa hoe le ola 3 maty tam'ireny ady reny. Ahoana? Tokony asina commémoration de tokony asina koa hoe indemnité à minima. De asina koa hoe ina moa narany ty? Ny olona zay handicapé. Tokony jerena ny taux d'invalidité anjareo de apina anjareo koa. En tout cas, si c'était moi qui étais au pouvoir, j'aurais fait ça. Mitovy hevitra aminao. Il est temps que Madagascar se développe. Il est temps que Madagascar se développe. Et il est temps que nous... Et d'accord, une cette année, manifestation le 14 novembre. 14 jusqu'à 15 novembre. C'est une bonne chose. Mila retraite me ça m'a manifestation pour Malakroutana pouvoir. Non, on n'est pas là pour Malakroutana, justement, on est là juste pour montrer, ouais, ça y est, fone. Une chaîne 7 ans, voilà, yo, fone, am tsangan. Fa ça m'a fonctionné, reprépé, nula, ouais, ça m'a ton nula instrument. Fa la autre, c'est ni te anarewe, tsangana, itene, c'est où, carton de la révolution, c'est un mila, amni concertation nationale, yo, mila observatoire, ouais, c'est mi observer, ça va t'arrêter, c'est à ton arremet, sara, centimètre. Si nous avons nos propositions, on a ça paye, observation nationale. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec ces savages. Si tu as tué la manifestation, tu es nous sommes na fanzakana. Nadana tiki une manifestation nous liefta tika. Ouais, c'est ya funa yara kamnarewa, yasam nara kamnarewa, fatundri amneni. Zavatra tokony atao tsy zavatra tokony atao fa tianay ty zavatra ty ataonareo fa zay ny etaetanay vahoaka zay ny etaetanay chaîne Z. Moi je suis d'accord fa raha ohatra kosa nareo hoe élément an'ny olona sy ny tariny hoe mividiana vola de nandenakeo oka le tompoko fa efa zay ny fomba ny ao ambony ao fa fomba ny olona mpitondra hatramin'izay donc ouvao le izy ouvao le système ouvao le fomba fisainana sy ny zavatra hitako de mihitsiny ny fitiavana Mikaela ohatra miaraka be amin'ny Madagasikara nahazo vola ohatriny ny lesany nahazo vola ohatriny na lesany satria mantsy lui il prépare les élections présidentielles fa izy moa tsy afaka se présenter satria izy ministre de tsy maintsy i maire ny maire Tsatosika no atosika ny ao za aloha makasitraka anao foana ary manaraka anao foana misaotra anao sady mahafantatra zavatra be dia be misaotra makahery courage betsika. Aujourd'hui, comment vas-tu? Eh oui, il faut se développer. Il faut que Madagascar se développe. Faut laisser aussi tsika miandry plan d'action anjareo fa tsika koa tsy teny hoe c'est contre be na ohatra zany fa ijery hoe mba mety ve le isa tsara sa ahoana de ohatra tsy mety aitsina hoe itony tsika zany tsy tokony tifitra tsony fa tokony hoe ifanampy. Tanareo ny olona anankiroa tena ratsy indrindra tamin'ny fitondrantsika efa niala de aloha tsika am'izay mba hanao tsara aloha am'izay tsika hoe de ho ratsy roa foana aloha tsika mba hanao tsara aloha fanoana de toanana zay afaka manao zavatra eo toanatsika miarabandrana bavisintia mba asio resaka io doublon maro be tamin'ny fifidianana maire Antana ville ky ça comme tenenareo fa j'ai même pas tsy ady am'zany ana hoe ohatra zany ny arlala aloha ny ambony pouvoir za koa tsy ady hoe inona na hoe asiko resaka izy io satria efa nasina resaka be dia be io tamin'izany fotoana zany fa ny olona rehetrarehetra ngamoa nisy mijery zao verina le resaka am'izao hoe feno doublon feno an'izao feno an'ity fantatra tsara mihitsy hoe ina butiny Ravalomanana tiany apetraka verina eo tiany tatra am'izay tsy niady an'iny fa nanao mimi fa tsy nanao liona izy tamin'ireny fotoana iadivana reny avereniko nanao mimi izy fa tsy nanao liona tamin'ireny fotoana ny iadivana reny nahazo vola tany ok donc de napetraka teo izy ihany nanaiky nametrahana an'io iary lala io en tant que maire
ka tsy za tsy ataon'ny zareo mihitsy hoe manipulation hoe asivy resaka io fatako tsara mihitsy ny zavatra misy an'io efa nasiko resaka be de be izy io donc c'est pas la peine zavatra fantatra anay fotsiny hoe andeha iverinana satria Jean-Louis mivoaka de je suis sûre que apetraka ao maire eo les tous Ravaly je mets même 90%, genre 95% hoe apetraka ao maire eo les tous Ravaly de mboda asina an'io resaka rehetrarehetra io imanipulena aloam-bahoaka fa tam'izany kosa le tous tsy nietsika tsy tendrasy tsy nanao inona fa nanao mimi namitsaka ohatrany saka donc afaka hitako hoe le arlala sao manao zavatra de écoutez tsy hoe zako pour an'le arlala na hoe contre fa zavatra hitako fotsiny hoe tamin'ny fotoana tokony angalaina an'io pouvoir io le tous tsy nietsika fa nanao mimi zay donc tsisy rarahiko an'io problème io na ho maire izy na tsy ho maire na inona tam'izany fotoana zany izy tsy nietsika fa nanao mimi kely endaka kely. Bonjour Andri, coucou. René, teneng zawatra nareo hoe raha le Ravaly manana na teo hoe anao zavatra ho amin'ny Madagasikara hatram'izay fitondran'ny Leandre Rajoelina zay na vitana petsika olombelona izy ny olona rehetrarehetra mbola be de be fanatika ny Ravaly manana fa maniny izy tsy nanao an'izany fa maniny izy tamin'ireny séance reny tsy niditra tany amin'ny 13 mai satria misy antony ao matoa izy tsy niditra tao na azo izy na azo vola be tsara mihitsy izy zay nahatonga anazy tsy niditra tao conseiller koa efa mampimebe reny efa voatondraka 25 milliards tamin'ny farany teo de ahoana de arao ihany manaova ihany fanatika fa mba asivo heritreritra de asivo analyse foana ny zavatra ataonareo asivo analyse ny zavatra ataonareo ny ato anaty ranomasina Cynthia mba asio resaka tena feno kolikoly avolenta vao maika aloha am'izao fa hoe sino japonais no sino zany tonton naiky iny ndasy lova tsy hoe za miaro anazy fa avane mananjary iny tambahoaka iny fianakaviana tambahoaka imbandy iny fa izy mipôsy sino ohatrany ohatra vadiko zao gasy fa izy mipôsy ny sino raha mijery ny zanako vavy ndry de ohatrany sino be satria misy mety isatry fa ohatrany sino be raha hitandreo ny zanako vavy sy ny zanako farala de zany hoe sino farala no mba hita ihany ny magazy anazy fa le zanako vavy tena ohatrany sino. Salut Amdri fa jerentsika akaiky iny raha ohatra ministre ny ana te resaka amiko de je suis open raha ohatra ministre ny jereko hoe ina ny plantation de afaka amresaka sika tsy haiko hoe ahoana ny fomba nosonao ny telefonako anontany eo amin'ny tatipeta de mahazonao ny telefonako. Allez, coucou tonga taty akindry de tsy niona tsika za mbola ana fa iverinana za de fiona daholo tsika mianakavy fa mbola zao aloha tena hoe niazakazaka be za tany Madagasikara zay. Bonjour ahoana ny fahitandrian'ny visite influence de mamme be za satria fantatra tsika tsara fa Gasikara olon-dra vatomanga on va pas se leurrer, on va pas fermer les yeux olon-dra vatomanga reny de ahoana mo de efa fantatra tsika jereo tsara mihitsy reny zareo misy fatahorana be de be fa fampidipiditra be na ny HVM fampidipiditra be amin'ny raha vatomanga fampidipiditra be daholo reo rehetrarehetra reo ka zay mahatonga ilantsika hoe ny ilantsika zay mahatonga le hoe Madagasikara il n'oublions pas que Rajonary Mapianina no comptable ni sodiady de raha nareo nahitany ady de olona ohatra zao nisy hoe apolitika ihany tamin'ireny anareo fa nahita olo tsika tsy mba niteny mihitsiny influenceur na matanjaka be reny tsy mba niteny mihitsiny hoe miala le raha vatomanga fa le Rajoelina sy ny firongony ihany mbodo nitenenina tsika contre an'le raha vatomanga miaraka amin'ny Fanisoa reny ihany no nitsany teny hoe miala le raha vatomanga de miala le Rajoelina sy ny firongony fa reo ny tena à cause de tous les mots fa ny sisan'izay tsisy nanao avereny sisan'izay tsy be de be tsy nanao an'le izy de fantatry nareo hoe fa maninona i raha vatomanga est en train de placer ses pions pour 2028.
Ahoana ny ahitandrian'ny visite influenceur tany Pascal. Je suis complètement d'accord avec tes propositions. Tu faut termanoitra raha misy zany famille ouais, on ne dort pas. Tout à fait. On est prêt à toute situation. Il faut leur faire comprendre qu'on s'est déplacé dans ma société. C'est qu'à ça n'a rejoint cette maïs solitaire, maïs à mon solidarité yenzanape. Te mila sana rejoint cette fatatran reola rewe. Rawatch na rapi soit yetsika te mavita mapetsika olona 8000 personnes na 10 000 personnes. Mavita mapetsika olona zany nareo mavita manao mouvement de masse. C'est pour ça que je vous dis de vous organiser. Reo am tena nareo organiser voa. C'est là manao parti politique ataovy hitandrareo matanjaka be nareo Tsy hoe zay tsy tena politique c'est non, tsy resaka hoe fitadiavana sisa nana. Tout travail mérite salaire de toutes les façons. Normalement tokony na assise nareo na en tant que conseiller na en tant que zavatra ohatrany fa ny volany nanjaka be tao. Là on est au 20 jours tsika zao na 17e jour ny zavatra hitantsika hoe on est lésé tanareo. On nous a bien occupé. Nefa tsika koa te ampandrosiny tany tsika de ahoana zany no fomba iconjuguena am'izany zavatra zany. Tsika tsy te anakorotana. Nefa tsika hitatsika misy zavatra tsy mety ataon'ny zareo mpitondra. De ahoana zany? Quel est notre positionnement? De la seule positionnement que ananatsika de solidarité io. Mila mahay manondro hoe misy masse populaire matanjaka foana eo. Dans toutes les du nord au sud, d'est en ouest. Te mila manondro an'io resaka solidarité io na de misy raha voavidim-bola tarina voavidim-bola tarina fa Gen Z miantso Gen Z miaraka de miaraka. Et là vous allez voir que vous allez être puissant. Raha zay ny anareo raha zay ny fantatranareo raha zay ny kopinareo de vous allez être puissant. Fa na iza mpitondreo na iza mpitondreo na iza mpitondreo tsy afaka mikitika anareo mihitsy raha nareo mavita zay manao déplacement de masse et de foule zay. Marina zany mifanohina ary mbola mila volonté tsirairay avy mila tsy voatery hoe dikan'izany zay anongampanjakana tsy zany mihitsy fa tenena fotsiny hoe rehefa nareo tsy mety de fantatrinareo zay fa zay be de be ny contre an'io zavatra io. De rehefa nareo be de be contre an'io zavatra io de misy poigne. C'est pour ça qu'il faut avoir une organisation derrière soi. Tsy maintsy hoe misy organisation, que ce soit une association na inona. On ne vous prendra jamais au sérieux. Ranareo tsy organisation na rinanareo ao. Ranareo tsy manana tsy politiser. Tsy resin'ireo politiciens au sérieux nareo. Ahoana lohany makasika ny fort-dauphin amin'ny ampasina hapoana famitaky ialan'ny maire. De tokony hoe miale. Normalement rehefa ny vahoaka zay nefa tsy mila anazy de afaka miala du conseil municipal no jerena. Ny rehefa maire reny tianareo atatotina de inga rehefa ohatra zao misy rehefa misy ny conseil municipal de ino miteny hoe tous les conseillers municipaux veulent faire tomber celui-là de any amin'ny conseiller municipal nareo no miteny hoe alatsao io de apo io. Rehefa tsy mandeha rehefa tsy tongatra ary amin'ny président ary de misy procédure anankiray zay manala ny maire eo en place de alefa anatin'ny ordre du jour ouais, on veut destituer le maire. Destitution du maire, les conseils municipaux ils vont voter et ils vont proposer un autre maire. Le maire est destitué, il faut proposer un autre maire. Dans la foulée. Les Karana Pro-Ratsuela pensent qu'ils peuvent essayer de déstabiliser, continuer à essayer d'imposer leur magude. Oui, genre ce calibre-là. Par exemple, celui-là, lui, il envoie plein de monde sur ma page pour essayer d'effacer son image et tout. Mais, ça vous tenez. Narewa karana nanao ratsy teo amin'ny tany teo. Raha nanareo miaraka aminay mahitsy tsara hoe miaraka aminay hoe manaiky ny concurrence rehetrarehetra. Aussi bien au niveau de Telma, Sindrias reny. Mila concurrence opérateur téléphonique.
mila concurrence sandresaka huile za fa jereo na fatolona be deabe ninno ninna satria tsy rafine tsara le méthanol le huile au méthanol. Hein? On a aiguisé le couteau et il est prêt à être dégainé jusqu'à ce que les crabes partent et comprennent enfin que le territoire ne lui appartient plus, mais au peuple malagasy. Il faut que ça revienne au peuple malagasy. Il faut que ça revienne au peuple malagasy, à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent faire changer quelque chose au pays. Assure Paul d'accompagnement au PME malagasy à notre économie anaty. Je pense que ça doit être nécessaire, ça. N'oublie pas, s'il te plaît, le dossier des Karan. Allez, face au terme, le dossier Andren. C'est mission. Les fangalarana tan ren, tellement mangalachan tan, fa au karen, allez, face au ti. C'est mission, newe. Ils ont tenoué, missi, à la patte, son 6 années, fa, fio, yes, c'est mission. Moi, en tout cas, je vais te dire, ça m'a tellement saoulé. Soutenez Manarale tous Rafale. Manana, c'était un mimi. Il n'est même pas tinte. Raïnom tout j'entends, c'est que t'es fitanetique. Oula nana pouza kapatalu vete, voilà, mais fait la tique, mam tout j'entends, c'est que yan. Non merci, hein. Non merci. Nita quoi rawe, raya, ari, erlala sa isa nenaganin. Ba, funa zanis. Iskounen tianne. C'est le jeu de la politique, tam sandé, en trace de la sankoué, fatakouin, monsieur Mimi, qui est foutsuna. Misy nanaraka satria matahotra no faty a misy karazany be deabe ny olona atao hoe tsy hoe nisy ny collaborer satria matahotra so fianakaviany fonondry le andra misy il y a tout profil, il y a chaque profil misy tena collaborer be misy mifafaly misy manao ratsy olona kopitsika zany endrika lalatina sy ndrika larina rakotomanga sans les laisse pas moi les louvara mora moi je me pose la question otrine manaraka fotsiny ko inde tu sais faut regarder les profils. T'es ça n'est pas le anakray ni Kalarasata rafaravavy. Moi je veux pas la lâcher celle-là. C'est non menace Nathalie Pesactane il faut pas la lâcher celle-là. Ça donne un tel misini asafela misininia asafela maivana fotsinin. C'est non menace Nathalie Pesactane. C'est né là que quoi. Donc ça aussi il faut bien suivre. Allez, salama Cynthia tsara iadivana koa ny tombotsoa mi opapana ny Sena sy ny AN reo zara mipetraka amin'ny rafitra favarina amin'ny ville na tsy mivory azy mila jerena daholo reny sa jerena hitanareo hoe sénateur fa pays à vie sénateur zany raha ohatra zao ianao hoe sénateur une fois ça doit tout que ataonao hoe sénateur raha ohatra ianao sénateur une fois de sénateur à vie ianao c'est-à-dire que tu seras payé toute ta vie sénateur raha ohatra nareo mitady place ina tena place mafana tsy madio sy mafana sy azonareo vola mandra-pahafatinareo de place na sénateur en tout cas ty andafy ohatra zany un sénateur est très bien payé. Manana un chauffeur, manana un retraite, on a des madame les places en sénateur, c'est un sénateur. Tu commences vous la paix. Raotra zany te ipetraka fotsiny ianao de ohatry fotsiny de mitangotangony ananao eo de zay kopinareo ny tiako tenenao atsika tsy tendra tsony. Raha tena vononanao anova tokoa de vakina mba antsiny lana daholo ny rehetra. Tsy mety. Coucou mamy. De ahoana ny ahitanao an'ity zava-misy ty am'izao ty izy to tsy araky ny eritreretina ka tsy maintsy hoe rehefa tsy araky ny eritreretina de zay teneniko anareo zay hoe mila manondro nareo hoe manana solidarité enjanabe. Mila manondro solidarité enjanabe. Donc reo mpanao politika reo sady manambana olona. Wow, merci beaucoup Cynthia, tu as un chapelet que la Vierge Marie prie pour toi et protège. Ah oui, ça c'est mon chapelet. Ouais, c'est vrai, je vous montre pas mais ouais, ça c'est mon chapelet ça. Ça c'est mon mari il est catho hein.
Donc, j'ai 3 au chapelet. Ma belle-mère, elle est très catholique. Elle est très chrétienne. Elle me juge pas. Karana pa ve ile resaka fisaku mila asahiranina. Je sais pas, ça veut dire quoi? Sai firelena mana sahirana. Sai misiny. C'est oula tsy mame visa tsika de tsy mila visa koa ny isa rehefa tonga amin'ny tany tsika. Tsika ve ohatra zao hoe manaiky hoe ndrako zany hoe rehefa makarewa tsika makany amin'ny tany de tsy maintsy bloquena amin'izao rehetrarehetra nefa rehefa isa makao amin'ny tany tsika de afaka tonga de hoe baranahana be. Tokony atao mafimafy koa ny atsika amin'ny visa miditra amin'ny tany tsika ao. Ça aussi c'est important. De zavatra hitako ny Emirates efa tapaka be mitsiny tamile andro rajoelany anyala nandritry ny ray volana tsy nanao mitsiny ny makany Maroc nefa io ao amin'ny Emirates io daholo ny volamena mandeha manao aller retour ohatrao ay mandao aller retour vola aller retour vola fa tsy vola miditra any amin'ny posiny vahoaka fa vola miditra any amin'ny posiny mpanao totakely zany. Kokondry am'ilay colonel, kokondry azo tenenina ve ilay colonel tsy ho any à Paris? De asa kiva zaki tsy namako izy. Antanio any am'izay olona manakaiky anazy any. Ora tellement. Asa makany à Paris hony. Tenena zana colonel. Za am'izao lasa am'ty indray no misera fa tsy am'Fanirisoa tsony. Tsy tsara tam Fanirisoa mihitsy niaraka tamin'ny gasikara vade bleu tao amin'ny PM vade bleu. En fait, il faut Zalouna iteny je sais pas la défendre Anna fa zao fotsiny. Tsika niady be tsika rehetrarehetra analan'ny Ravato manga sy ny tariny. Nefa ny zavatra hitantsika de nampidiriny raha président tao dahoana ny Ravato bleu sy ny Mapara sy ny Freedom sy ny rehetrarehetra sy ny ekipan'ny akamana de ajo izay napiditra 11 ministre tao anatin'ny ministère. Izy Fanirisoa efa tena hoe dernière minute iny zay natonga nanao an'ireny buzz reny. Dernière minute izy vo nanekena hoe miditra ao anatin'io gouvernement io. Autant rester dans les systèmes et autant rentrer dans les systèmes et autant avoir des gens à nous dans le système. Amzay efa tsika koa ny tanàna. Fa raha ohatra tsy izy tsy niditra tao atsa tsika ny tanàna letsy. Donc, je comprends très bien le positionnement de Fanirisoa napdirina tao anatin'ny ministère de la justice. Si on a ton gouvernement, c'est la base. Eritreretiny la hoe zany asa be tamin'ny firtoana reny, en exil en plus. De veriny la hoe tsy mba c'est la moindre des choses, tu vois, izy hoe tafiditra ministre. Voilà. Donc moi je soutiens Fanirisoa dans son combat à elle. Je soutiens Fanirisoa satria olona niady antandra zany reny efa fantatra tsara mihitsy hoe ina ny lignany. Peu importe hoe izy ny entouré anazy eo ny lignany efa hitantsika foana. Donc je la soutiens. Il y a pas tsisy ana mihitsy, il y a pas d'ambiguïté mihitsy amin'ny Fanirisoa tena hoe je la soutiens à 100% satria normal izy raha tafiditra ao. Ny olona rehetrarehetra nanao combat le tokony hoe hiditra ao hoe. Na hoe tokony hoe mena toerana selon ses compétences, selon ses aspirations et selon ses motivations aussi. Fa tsy nisy an'izany. Izy arasaka tsy tafiditra de ahoana zany. Mandaloha tia Tamatavy rehefa mba mandeha avec plaisir. Kokondry, merci Kia. Tsy mijanona miady ho an'ny Mada, tsika tsy mijanona tsika miady ho an'ny Mada fa tsika koa fantatra tsika fa de toutes les façons, les systèmes, si tu peux pas changer un système vieux de 16 ans en un claquement de doigts, comme ça va comme un système vieux de 16 ans, ça n'est autre chose, ça n'est non. Tiafaka mitsiny. Fa tsika kosa
rehefa ohatra misy zavatra mety de avitsika rehefa misy zavatra tsy mety de tenentsika hoe otrao ito tsy mety lesy ito afataovana otrao. On peut être aussi si voter fa on peut les orienter aussi de ces zavatra ataony hoe mety sa tsy mety de iny tsarana anazy. Raha tena marina, raha tena mirahina malagasy tonga saina tokony mirotanareo mpanabotry reo zay mihitsy raha mirahina tsika malagasy mirotanareo. Oui, ça de toutes les façons c'était prévisible qu'on nous fasse ça. De toutes les façons. Ny système nendrareo foana ne tondra teo de ndrareo foana koa ne mody hoe may sy tsy mahay sy niany. Système io ary lala ihany tamin'ny alabato alefa ana tamin'ireny fotoana reny tokony etsika izy fa tsy nietsika de za koa j'ai pas mon temps pour ça en fait. Tsy manana fotoana mihitsy ne iresaka momba zany de raha ohatra te iresaka de ndanany amin'ny pagen'le tozo de ndanany amin'ny pagen'le rahavalo manana fa c'est en page que toi on a autre chose à faire que ça. Manina reo fo zareo mbola tafiditra tsy hoe gouvernement de coalition te tavin'le Mikael enfin le président Mikael coupe nareo ay makasitraka be resao aki tonton manao zay tiany atao akiny mpitatana ny soa mapesha to efa tsy supprimer ndrareo koa mony sani moi vanille vanille les fan supprimer ndrareo mais il faut regarder, il va regarder de près. On va parler à tonton, en tout cas tonton s'il a besoin de mon téléphone, il n'a qu'à demander à ma tante. Atia majanga mzala mpiasa sambo ok jeretsikiny manina koa ny HCCNA assemblée budgétivore reo no tsy diso aty mantany tena za koa raha mba mantany tena moto amin'naty ny haute cour de la justice raha atao inona satria mbola ao kalanya nefa kalanya raha tsy manana na grade na inona mo tsy manana na diplôme na droit. Juste je pose ça là otriny adinitsika reny fa reny tsy adinitsika koa solidaire à tous, il faut apporter un soutien total aux ZNZ. Il faut du son neuf. Ils sont tous... Après, moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi au niveau de la Gen Z. Et là, tout le monde était quoi. Peut-être ça nous fait vite une boule. Peut-être on a une Gen Z, on fait vite une boule. Sinon, surtout les leaders. Nema zany tenena teo hoe ady contrat cool de raha ohatra hoe mitondra message hoe ady contrat cool de mba tokony hoe mame exemple hoe zay tsy voavidim-bola. Je parle en même temps teneniko momba ny influenceur ko betebete nisany voavidim-bola. Nefa miteny hoe ady contrat cool de la transparence, il faut commencer par soi. Tsika rehetra zany mila miova daholo. Mila miova daholo tsika rehetra. Vous avez acquis la voix du peuple qui sera éternellement reconnaissant de les voir sortir. Voilà. Mais visiblement, on a beaucoup au niveau de la Gen Z qui sont quand même achetables, qui sont quand même des vendus. Et la plupart, ce sont les soi-disant porte-parole et les meneurs. Donc à un moment donné, en fait, ça a laissé un vide au niveau de la Gen Z. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut un leader chez vous. Il faut un leader, pas forcément que de la Gen Z, mais il faut un leader qui sait, qui a la tête sur les épaules et qui n'est pas achetable. Je répète, qui a la tête sur les épaules et qui n'est pas achetable, qui n'est pas vendu. En tout cas, on a vu, on a été infiltré, la Gen Z a été infiltrée dès le début. Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut être solidaire, Restez toujours ensemble et solidaires. Si vous voulez être pris au sérieux, c'est la seule façon. Ranaron te watandro ula retra pana politika ro tsy ari kilkene ota ataony ohatra fimezana hoe mody menina sala kely eo mety mena bureau kely amin'ny avlote te mangina. Ranareo no tianareo
Ajan'ny olona de mahaiza solidaire, de mahaiza miara-miasa, de mahaiza tsy mamadika. Tena marina be zany kanefa ny atahorana amin'ilay masy mety ireo tanoran'ny TGV ireo no mody mameno ka be nefa efa hita daholo ny tany le olona tahoran'ny TGV letsy efa hita be de ka tanoran'ny TGV tondrobelona be daholo de tonga de fahita directement hoe quel est TGV. Tu vois, am'le fomba fietsika rehefa ohatra zao hoe mitonga am'izay le pouvoir de njareo maka voalohany indrindra. Ny tanora tena tanora hoe ny de tsy hitako hoe be de be no tsy nitady place ary be de be matahotra n'io resaka fampivolam-pimenamena andry zareo io. Satria fantatra andrzareo fa raha ohatra ny zareo mandray vola de ohatra ny ao anatin'ny saindrareo hoe mamaritra tandrasana de be mihitsy ny c'est pour ça que je vous dis be de be ny Gen Z mbola ao 1000 leader. Salama Cynthia ny tantsa tokony hojerena tsy maintsy jerena satria 80% de la population letsy 85% de la population tantsa am'izay amoraina ny fampitaovana sy ny fananana tany ho an'ny tantsa madinika de ny resaka arabaritra mba tokony omena lanjany am'izay ny vita malagasy ka tsika tsy maintsy hitanareo iny resaka hoe mena lanjany am'izay vita malagasy. Faut que ça émane d'une volonté politique du ministère et du président même. Et il faut aussi que cette volonté-là oentin'ny vahoaka tsirairay avy rehefa atsika zany mijereo tsara za rehefa any Madagasikara de tsy maintsy mividy vita gasy so mividy makia so mividy baobaba ho an'ny zanako t-shirt any zanako tu 5 jours dans la semaine na tsy maintsy hoe misy t-shirt gasy manjafy mijafy vita malagasy. Coucou Cynthia efa nodanga zaki efa nody kala rasata iny mihitsy naka renseignement ahy za nanao comme ça any rajojo la poisse ino tokony ketohana ndasary mbola resaka mifaniry so iny tokony ketohana tsy mivoaka Madagasikara mihitsy iny satria iny sady randrina hitany nataony iny ana atsona isanandro le hitandry le fa maty iny le ambatateur rehefa maty iny atsona isanandro ny miara-miasa amiko hoe asortao io zao io betendrazo io assuranceao io mais en fait on s'en fout de mbola nataony koa za efa niala tam'le satria le mera koa movendrana be et moi j'aime pas les mères tanako le olona le misongosona ohatry reny tsy hitatiko mihitsy ny manena olona mitsangana ohatry ny refiko de rehefa aveo za niova mairie de le mères sy mbola niantso tany mairie ako tany koa de nataony le mères ninantsy fihinany de sananao tsony isanandro mijery ao anaty LinkedIn queen ministère des affaires étrangères tsy maintsy ao foana mijery ny profilako andriko ka efa tratra tokony tsy avela mivoaka sa zay mbola nandefa hoe demande d'extradition ki menace ki ny fataony iny manao menace isanandro any fesandro ireny ka reny tsy tsara mihitsy ny mijanona amin'ny pouvoir reny tsy tsara mihitsy fa tokony hoe ampidirina any amponja any ndriko efa tratra miary zany tratra hoe zay aty any ny tratra iny ka iny tena olona tsisy ilanazy Sylvia Ramalala fa tsy nisy fiaonana tamin'ny fanina ve tamin'ny za nisy ka fa voroaka nisy ona zay za tany akatso tamireny fa tsy hoe fanina za les copains copines surtout la Gen Z qui niady de en fait ouais ça zany tsisy autorisation nanao an'le manifestation nefa tena hoe andeha hisotro takavozany de bon vous avez compris ny tokony atao any. Donc, à un moment donné, ça va tout j'attends, que va tout dans automobile et tout. Mais après, tu sais, remerciements pour tout le monde et tout ça et tout. Du coup, j'ai parlé avec mon haut-parleur, Nathalie, Sonoa, n'a sénateur, Dana, dispersé quelqu'un, nous la tenacatuten. Donc, Niska, avec les copains et les copines. Fa zay no anatoko kontry efa misy ministre teo aloha ko voasambotra ao majanganga
fanosoloka avocat roa be zao no nanao fitoriana milay zany kokondry ahoana ki ty critique ataonkoto miresaka faniriso hoe lasa niovy ty mais en fait c'est obligatoire qu'elle doit changer tsika ne tsy ao anatin'ny posture atsony ny olona manenjika fa tsika ao anatin'ny posture hoe tsika so atsika ny tanàna c'est différent surtout hoe faniriso ny asany posture ny anasany tanàna zao taloha za tsy afaka midina any Madagasikara zao afaka midina tu vois misy posture niova donc izy ao anatin'ny système izy tsy maintsy hoe miady ho antandrasana izy koa tsy afaka miteny atsika hoe dossier-ny le andrikajoelany zao hoe tsy afaka miteny izy satria izy ao anatin'le affaire donc tsy afaka tenenina ny zavatra ataony fa tsy maintsy mangina izy amin'ny zavatra en plus tout le monde sait hoe raha ohatra misy tribunal tsy afaka tenenina amin'ny journal zany hoe surtout si t'es partie prenante tsy afaka miteny mihitsy ianao anatin'ny journal hoe zao natanay tsy afaka izy. Donc, posture, c'est normal qu'elle prenne de la hauteur. Ça dit, son boule l'amtundra, de mira maka hauteur. Si qu'elle est sur l'amtundra, de dire que tu manines. Enfin, si n'est où l'amtundra, il faut de la hauteur. C'est la base. Donc, coup comme, les coups de béquille, comme après. On l'on dit que tu t'es dans ça chia, j'ai promis que je tirerai pas de gros mots. Ça arrive en temps, ça plaît, yana. J'ai promis que je dirais pas de gros mots. Voilà. Ça m'appelle écoute. Ça t'es état fédéral. Oui, mais est-ce que tu sais, quand tu parles d'état fédéral, nous le retirons état fédéral, faut faire que tu n'as revenu conséquence de l'état fédéral. Et quand tu n'as revenu une définition anti-savartia, ina no mahatonga anazy ana samby teniteny fotsiny loatra va ny olona rehetrarehetra mantsy rehefa miteny de état fédéral. Déjà, si tu pensais à ça, la première chose que tu aurais proposé, c'est la décentralisation ou la déconcentration des pouvoirs. Ça y est là, fatako hoe mahafantatra tsara ny sujet teneny là. Fa zao hoe là miteny hoe état fédéral, c'est parce que toi on t'a mis en tant que mouton en attendant loin là où état fédéral. C'est tout. Il faut d'abord commencer par rawache là tena olana saina sy neritreritra de zavatra anteneny là hoe tokony déconcentrer na aloha ny pouvoir. Fa rehefa olona zay mbola miteniteny hoe état fédéral, c'est du fanatisme. J'espère avoir été clair, mais en amont, c'est des propositions, j'ai qui m'excuse. C'est pas, ça fait pas de toi quelqu'un d'intelligent, hein. As-tu vu, le chien galeux se fait opérer du cœur, genre en urgence pour échapper à la prison. Il faut n'importe quoi aussi pour aller. Ah ouais, je te jure. Non mais, je l'ai vu. J'ai vu qu'il est, et Christophe, j'ai vu qu'il est parti en cacahuète avec. Mais, ce qui est bien, c'est que on tient le coup. Et de toute façon, ma parole est fonctionnaire, de foulard les 20 milliards, il t'attend à ton compte ni spirale les rafatumanga, ni 2 milliards, il t'attend à ton compte de rafatumanga, si firna watsika malakasa, oui, firna ni firena mauricienne. Mais c'est bien qu'il soit puni déjà. Voilà. Lol, arakani eftrao tukuni tapa natatera café ni fandesana amni senaron ram farasa manokana de asoriko daholo fandraisana miaraka amin'ny France surtout miaraka amin'ireo karanareo izay nampihana ny tsy fihinan'ny jirama. Jereo fotsiny ny jirama asinainy irije no manao anazy ao. De ny olona izay te hiketrika hoe tsy araka amintsony tonga de mahazo menace de tonga aty amin'ny bravaka ty afaka zao. C'est pas comme ça qu'on travaille, hein. De tika malagasy tokony manome un ton ny tonalité ny lasiny re amreo fa tsy sika mitsy no hoe ande iondrikondrika amin'ny olona tsy tompotany mampina ny tsinany malagasy. Tsy tika mitsy ny tokony anao an'izay. Tsika malagasy ny tokony ho patron fa tsy tika mitsy ny tokony iondrika amreny na vola ohatrina mbola vola malagasy reny. Raha tsy tisy a Madagasikara tsy ninana mofo reo karan'ireo e. Izy tena Andrianasora miaraka amin'ny Rusiana ozy maraka ohatra ny nanokatra orinasa
tsara fitina vokatra vany eno a komba be ny fifidiana na entsana be fa samy manana ny anany daholo ny samy manana vola be daholo a. C'est pour ça qu'il faut lutter contre les seuils ni compte de campagne. Misy seuil ni compte de campagne io tsy mahazo mandefa vola be loatra koa anatiny io a fa ny programme ny tokony ho jerena. Bonjour Cynthia, il n'y a plus de liaison aérienne de Madagascar à Moroni, les Comores, et on ne connaît pas les raisons. Ah oui, c'est peut-être trafic d'or, parce qu'il y a eu il y a une chose, c'est que ça passe toujours par les Comores. Donc c'est peut-être qu'ils veulent enrayer certainement ça. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de stabiliser cette situation? Voilà, donc peut-être à partir du moment où il y aura plus de trafic d'or, hein, il faut garder des relations avec les partenaires, mais avec nos exigences, sans rien brader de notre patrimoine. Tout à fait. Tena tokony samy tafiditra nareo roa amizay fa ny Hersou mba tsy miady rery. Izy olo ny teneko anareo miady rery a. Je peux vous dire que ao anatiny ao a be de be ny olona miproposé fa ny Hersou hiditra ao a olo anaky 5 izy ara saika tsy tafiditra. Juste pour vous dire, hein, les Michael amizay oui. Excusez-moi, hein, c'est ma façon de parler. Tiako ny franc-parler andry tena foano de va tsy mety ny genre ny ravalomana tsika moa tsy asa maverina miditra amin'ny ravalomana ka nareo nana fa anao valifaty izy ny ataony eo. Zaloany tsy contre anazy misy iny a zaloany naneso anazy any a sao de atao valifaty koa tsika fa raha reny ny tafiditra de valifaty ny ataony reny. Tsy ohatry ny hoe fa niry soe any fa niry soe ny vehivavy vehivavy a mahafantatra an'le hoe marary ny rehefa reny. Fa reny tsy le tsy vehivavy reny reny le te hanao vengeance pure et dure fotsiny. Donc et c'est pas forcément l'âge qui va lui donner la sagesse. Coupe-nareo ny tiako tenenina. Fa ny nahagaga nge de ki de ny tolomantsika fanaovana i fotony kanefa mbola misy foana ny nepotisme sy ny favoritisme raha jojo sy ny fironko ny mila tsongisina kasi io mitsy ny tsongisina tsy maintsy tsongisina tsara avy asa be io de zay tena hoe soutenir faniriso tsy hamadika atsika zany. Fatako tsara mitsy ny ligne de conduite any a fa izy tsy hamadika atsika zany. Satria an'izay hoe nanaiky ny fampiresaka tamin'le député français iny angaky. Anga. On va rigoler. Ce que je ne comprends pourquoi le président garde ses fous incompétents. Parce que ce sont il y a des amis là-dedans, très cher, et il y a aussi, il y a de l'argent qui tourne là-dedans, aussi très cher. Donc, il y a tout ça qui est resté là-dedans, et il y a toujours l'argent est le nerf de la guerre. La banque centrale, il n'y a plus rien. Dans la banque centrale actuelle, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est vide. Les Indes, il a vidé les coffres. Vous avez bien vu les voitures qu'on a vues, etc. Donc, il faut bien trouver l'argent quelque part pour faire tourner le pays et pour faire tourner aussi le ventre. Donc, il y a de l'argent dedans. C'est une question d'argent pour rentrer au ministère. Crois-moi, ne crois pas que tu rentres au ministère. La seule personne qui n'a pas payé, c'est Fanny Hersou. Tout le reste a dû faire un écolage. T'es on a ça, hein? Concernant la pêche, il a déjà commencé à travailler sur le sujet et revu les quotas sur les contrats qui étaient en cours. On ne peut pas dénoncer de facto au risque que ça soit pénalisé pour le pays. Mais il semble que dans certaines régions, notamment à Majinga, mais je pense qu'il fonctionne comme Fanny Hersou Miasa Fatskapari. Bah écoute, moi j'attends de voir son travail à notre oncle. Visiblement, moi aussi entre-temps quand j'ai vu sa tête, j'ai dit tiens c'est un Chinois. Du coup il y a des gens, j'ai commencé à enquêter un peu sur lui. Il est quand même apprécié de la population. Ici à Tinfawaka, les ministres chinois.
J'espère qu'il va faire quelque chose de grand aussi pour le pays. Voilà. Bonjour, c'est afaka amresaka MP. Ny ministère ny fanavoazana sy andrenesam-peo mihitsy. Tsy manao afa-tsy ny mitady famatsim-bola Europa. Tsika tsy voatery Europa salona raha ohatra zako. En tout cas, tam'zako niady tam'le raha jojo reny de PDB ny investisseur japonais qui se sont rapprochés de moi. Il y a aussi le Japon qui est très très intéressant et eux si et eux ça aussi ce sont des bons investisseurs, il faut regarder. En plus il y a les populations peut-être que moi je pense que faire un partenariat avec le Japon ce sera pas c'est pas quelque chose de négligeable là du tout. C'est intéressant. La watch dire ça. Manza annonce Yusadi Mafat merci. Coucou. L'India, Revati. Ça t'a dit Tendatsuni. Après, peut-être que j'aurais pas autant de panaraka, enfin, en tout cas, faut théorie, Revati m'tenda, à tête, n'a pas sako, mai favati, faut théorie, m'tenda, c'est un avocat nul, là. Tena m'sota bezaka, les promesses, si tenda, si, ça, m'rarsuano, bisou, ok. Wow. Maman Manzakir. Merci de ça, quoi, la tiki tumbolan. Il a voulu n'attendre que ça, il faut vous en s'attendre à ma reine, c'est tout. Il faut que je me prenne en main, là. C'est déjà, va camber ça un peu, merci, Mila. Ok. Coucou Cynthia, Miss Thailand, puis, Chandakarupiku, Manabanka. Ça devait oula Manabanka, c'est ça dégage. Raroa. Tsika zao efa tsika zao tanàna efa niana fa sa tokony tsika zao mameno ton ny lasiny re na de monsieur manambola be ara ataovy milantsina rehefa tsy manatsy amin'ny malagasy c'est tout. Tsika mila maka amin'ny pouvoir atsika amizay ty resaka rena kibony tany ty tena enjana be io enjana be io tena enjana io resaka rena kibony tany io fa tokony iverina amintsika malagasy. Et ça va être ainsi que les Emirates, faut tout gagner ministre du tourisme, comme par hasard, on fait les Emirates. Les Emirates, on a tenu si ça va être ça, mais c'est un fou la mena, faut qu'à Madagascar, faut la mena BTP. Et va ma tonne, il faut qu'à Madagascar, te punifie ton dans les entrées. Tu vas 16 tonnes, ça fait tonnes. Si tu as la année, 2 kilos, ça qui n'a pas, ça n'a pas au niveau des cales, et non, face à la nationalité française. Faut quand même la quand la mena 2 kilos quand faut que non. Donc c'est énorme. Je vous dis c'est énorme ouais. On attend 16 tonnes, Stéphane na moka 16 tonnes ça 18 tonnes. Neva yoa mande amni avion taol. C'est horrible. Moi en tout cas la Gen Z en y conclusion mahay samy tambatra tena hoe mitambary nareo raha nareo te hanao zavatra de mahay samy mitambatra tena hoe mahay samy mitambatra asif de côté ataovy de côté daholo ny fomba fisainanareo hoe anona fa hoe fitambaranareo amin'ny cause gardien de la révolution. Nous avons fait une révolution, il faut que notre révolution a une conséquence bénéfique pour la génération à venir et la génération future. Coucou, j'apprécie beaucoup vos interventions. Vous avez vraiment apporté une aide énorme pendant le soulèvement du peuple. Ah, je te remercie, Soulé. Saïd. En tout cas, il faut qu'on soit gardien de notre révolution. C'est essentiel. C'est essentiel que ni Gen Z
vous pouvez, il faut que vous soyez organisé. Vous avez fait quelque chose de grand pour le pays. Essayez de garder ça. Tout ce qu'on a traversé pendant ce combat-là, les morts, les lacrymogènes. En tout cas, moi, j'ai pas été, j'ai fait ici. Mais, la coordination, je l'ai faite d'ici. Mais, ni ou la mat, lacrymogène, toutes nos pertes, tout ce qu'on a perdu à fond, tout ça, ça nous a préparé pour arriver jusque là. Satria, les savatra, c'est maintenant qu'il faut montrer qu'on est solidaire. Il faut rester solidaire. Miaraka fona ni fawoka miaraka. Fawoka nanao ny révolution io. Fawoka ny tokony mitondra an'io tany io. De ny tokony itam-bahoaka rehetrarehetra tsokony raisin'io gouvernement io daholo. Sady mora angeny frais any Emirates. Le makany mada sady tsy sarotiny mihitsy ny zareo amin'ny bagazy kakabe misy ny tena zay ka satria ambadika misy trafic de arnaque, trafic d'or. Raha iny makaty andafy t'inquiète faut ça va daholo. C'est grave, les Dubaïotes sont des voyous. Ils accueillent la mafia chez eux. Pas étonnant que la communauté revienne, bien évidemment. Quand ça revient comme ça, c'est qu'il y a des choses qui se trament derrière. Ça va tena en taourana. Ça, la corruption. Il faut qu'on soit gardien de notre révolution. Tout que les rois sont à taouré, le faillini, mais est-ce qu'ils vont le faire? Ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est une très très bonne chose. Nena ça va te telenkutsune ni gasum tukuni tata volamena. Te rawata kuwe ni rawata we miskas mai omtan mai ta volamena. Te tstukune wan ni etareta kun volamena ina. Fa we peut-être que we les gas ma met 30% en état. Te 70% na sa chitan le ici. Tsene matunga ni you postuler à autre chose. C'est ma tonga basule ratin tsaka funura misy génocide amin'ny ambany ao satria misy an'izay et là misy efa lasa nodanga efa ty ça. Donc efa misy génocide zany ao. Donc moi je dis bien aleo ny gasy no mitrandraka ny arena ny afa tsy iova sa io sy ny tariny io raha tsika gasy no mitrandraka ny anakarena tsika reolisany misy émergence ana olona mpanakarena be contre nandreo karanareo sy reo vazareo amizay de tsy afaka misy ny anao contre-poids tsy aza mieritreritra misy ny président de la république no raha matanjaka indrindra ao Madagasikara manzavatra hitatsika de le H9 le Elias Akbarali le Kalib reo karana rehetrarehetra oligarque rehetrarehetra reo no tompo Madagasikara fa ça n'a jamais été le président de la République malagasy, c'est en leur. Et c'est pour ça qu'il faut faire émerger une centaine de multimilliardaires malagasy. Si vous voulez, ouais, 40 ça, là où c'est miskas, là où c'est métis karana, métis nous, métis yana kamiskas, non on attend rano de eken. Là où c'est man bientôt entendre ça na de eken. Quand s'ils payent les impôts dans notre pays, eken. Fayiwa tukuni chandrani malagasy, tuptani. Moi, c'est mon avis personnel. Sans tukune fiufanara aft. Voilà. Saya anisani afiaku yezabewa rasana de minanti finafona tika malagasy antsika sana mipetraka eo ambonina volamena de tsika sana tsy afaka makany volamena. De ahoana zany? Tantsika zana matanjaka be ao amin'ny sud de Madagascar ao amin'ny vilma ina mo tous les villes au niveau de la base solaire là. Rehetrarehetra reo tsisy afaka hoe mahazo vola pourcentage. Raha ohatra hoe mitrandraka ao ny entreprise américaine iny fa tsy maintsy hoe vonoina daholo
normal la fe zany nefa njareo raha ny tompo tany voalohany indrindra nefa njareo tsy afaka maka an'io tsy resaka hoe fédéralisme andray io ny tiako tenenina fa resaka fotsiny hoe mena avantage ny tompo tanàna mena avantage ny tompony tany 70% anazy 30% any état c'est tout fa le Gen Z qui izy tsisy lohany officiel mampisavory ka zay ny tiako tenenina aminareo mahaiza miorganiser tompoko ery zo zao moi je devais l'appeler tena hoe mialatsiny any sandry la raha hoe tsy natsoky la parce que antony la mihitsy ny akatsy koa tsy maintsy atsoky koa reny fa tena tsy manana fotoana mihitsy na ny anso olona BDP za koa moa vao tonga aty de je voulais faire une réunion avec eux hoe mahaiza amiray ina nareo hoe tena zay ny zavatra voalohany indrindra raha nareo ny tea zavatra eto amin'ity tany ity de mahaiza amiray ina de mangala olona afaka me conseiller anareo tsara voilà prenez quelqu'un qui peut vous conseiller tsika mila lohany sady mila direct sy droit ohatrandry tena mila olona direct mila olona masamitsangana zany tsika ary tsy matahotra mihitsy hoe andehoesa ty na andehoesa na la patrie ou la mort c'est foana certains pays aucune mine d'or pourtant bah oui par exemple l'île Maurice satria daholo blanchiment d'argent rehetra construire une démocratie n'est pas une simple affaire tout à fait c'est pas une mince affaire ouais. On doit composer avec tous les partis et les aspirations pour un pays libre et indépendant tout à fait. Pour que l'économie se mette en marche, les droits fondamentaux doivent être le ciment de la nation, avec une justice impartiale, avec ceux qui volent la nation. Tout à fait. Volent partout en Afrique, voilà. Donc, à nos devoirs. En tout cas, ça va chaïta quoi. M'inviter à Narewa. Ah, merci. Qui m'a envoyé des étoiles? Ils en ont des fans en étoile à PTP. Merci, chérie. Peut-être que je vais te faire un post particulier. Et attends, je vais voir. Merci Suarez Ombaya. Merci pour les étoiles. Cœur sur toi. Ça grâce à les étoiles là ça. Donc voilà. Ça me sala m'a des étoiles là. Ça me sala m'a des fois partage. Ça me sala m'a schéma. Ça me sala mitsina. Sara ny zavatra vidéo sy ny zavatra ataotsika eto aza mihitsiny. En tout cas moi je vais vous laisser satria za mbola hitona zanako andeha hanao danse ma petite danseuse classique. Vous avez réussi à vous faire entendre. Il n'est pas trop tard pour refaire la même chose. Ça commence à partir en live. Exactement. Moi je vous demande de vous organiser bien. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Vous montrer que vous pouvez être un contre-pouvoir. Et c'est comme ça on peut être gardien de la révolution. Merci, Cynthia, pour cet espace d'expression. Je t'en prie, Hassan. Je t'en prie. Et merci, dame. Je t'en prie. Et en tout cas, nous, on va regarder les choses. Ce qui est bien, c'est que mais elle est là. Elle a fait partie de notre combat. Ici, elle a un combat et on va la soutenir jusqu'au bout. Ça dit, fata que ça la famille assis. Tu pendant les 5 jours j'étais là-bas, je peux vous dire qu'elle dort pas. Et dossier c'est rien ça me tena na dossier na resaka ala tany tana le ala tany karana na galatra tany lula kely mapalahelo reny c'est rien akaiky. Ça j'ai vu. Après je peux pas vous dire ouais dossier anisa fa ça va hita masco. Donc en fait ça va quoi fana bene miandratsika ça va quoi fana bene men fa nirso amni niasany ataony ao. Donc nous on va la soutenir. Et moi aussi je soutiens la Gen Z. C'est si vous voulez être pris au sérieux, organisez-vous, prenez quelqu'un à la tête. Magala ula mtundra na rewa, tula vo elengela tula vo vitumbola, fa ula mtundra ni
eta c'est transparence contre un cool et contre la pauvreté tout ça ce sont les grands axes majeurs. En attendant, ça renferme beaucoup de choses. Donc courage Petawele, je vous embrasse très très fort. Tenaluza I'm so say minsenki fa so misy anareo de mba miova tsikelikely mila matoko valera daholo tsika mila matoko ny tenanareo mila matoko ny tena drindry mila matoko ny tenako za mila matoko ny tandrazanako de mais il faut toujours être vigilant. Il y a toujours cette vigilance là mila matoko tena daholo tsika manakavy ça c'est important tsika zao nanalany le andro ratsuel. Ça fait ça antika recherche atsozany atsika zao tanana. Tseko nakobonareo hoe atsika Gen Z atsika vahoaka malagasy zao tanana de anjaratsika no misafidy hoe ahoana ny orientation tiatsika atao. De plus raha ohatra reo ny gouvernement tsy manaraka an'izay zavatra tenentsika tsika manana contrepoids en face. On a la liberté d'expression qui est revenue à Madagascar. Je sais pas qu'est-ce que vous ranareo nahita PDP ministre sont nuls la samteny. Salut Jungs. Encore là. Donc PDP mitsy sont nuls la samteny de PDP mitsy sont nuls la tsy nenjehana. So Jungs atsiditra any anatin'ny hôpital psychiatrique atsony. Voilà Jungs ça va, tu penses venir ici quand? Donc tsy ampidiriny trano hôpital psychiatrique atsony satria manino satria afaka miteny daholo zao tsika mahavahoaka malagasy ny fitenena tsy ndikazany hoe fanongany gozonana ny fitondrana fa ndikazany hoe manondro misy solution hafa na misy réalité hafa koa afaka mbajerena c'est tout. Et la liberté d'expression tadidio tsara fa naty andafy na ina amiteny aniny Brigitte Macron privé tsisy miteny anao mihitsy le c'est majesté na autre genre. Il y a pas. Ça, c'est la liberté d'expression, ça. Mais non, Hollande et Flamby. C'est la base. C'est la base même. Faut savoir en rire aussi sur certaines choses. Donc, voilà. Ah, je vous embrasse fort, et puis soupeta ça sonne une ça me fait trop rire. Ça, tu sais, ça te m'a mais analyse, non, je dis, mais c'est bien trouvé, tu sais, c'est très très bien, ça prouve aussi que je suis africaine. Donc, regarde, c'est pas un souci. C'est la liberté d'expression. Enfin, ça fait des signalements sur mon compte et des gens qui font des signalements sur mon compte ne doivent pas rester sur ma page. Ça dit, non, page que tu fais la coup, ça compte série, ni à tsarani, page quoi. Donc voilà. Bonne journée, ta wanarewa. T'as une andremana, t'as une raison, t'as une sanak, t'as une fanaïel, t'as une fanandran sintan, t'vorif, t'en fourren. Ne fourren, n'arren massoin. T'as une fanani af, ni fanani ran, ni farani tani. T'as une oula, c'est tout que ni tanareo. C'est un messo anareo, zane, c'est. T'as une tenanareo, kunareo, ça tient une tenanareo, tena matanzakandrinch. C'est vous, le Dieu de vous-même. Nareo n'a pas comme on appuie son poton, on a un fian nareo, si nous la famille, n'a pas comme on a un fa nareo yan. C'est un petit souper.